Ianareo ministre kambanao amin'ny gouvernementa izay manatsika etona sy ianareo izay misolo tena. Ramatoa filohan'ny fitsarana avo, Andriamatoa filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ramatoa mediatorany Republika. Ramatoa sy Andriamatoa mpikambana ao amin'ny Birao Maharitra eto amin'ny antemeram-pirenena sy ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara namana hajaina. Andriamatoa filohan'ny délégation manokana eto amin'ny commune Antananarivo. Ianareo secrétaire général rehetra, ianareo mpandraharaha sy mpiara-miasa rehetra eto anivony antemeram-pirenena sivily sy miaramila tariny Ramatoa secrétaire général. Ianareo mpanao gazety avy amin'ny Haina Vako Jery. Ianareo olo manakaja ambony sivily sy miaramila araky ny laharam-boninahitra misy anareo avy. Tompolahy sy tompovavy, alohan'ny zavatra rehetra dia isaoran'Andriamanitra, ka dia misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra isika satria mbola notariny ka nahazo tombonandro nahafahantsika mihaona sy mivory eto indray hiatsika ny asa sy adidy manokana anio. Ny fotoana dia an'Andriamanitra, omena voninahitra amin'izany izy. Ny asa dia an'olombelona, hanomboka hiasa indray isika izao. Arabana araka izany isika rehetra tsy akanavaka, tonga maro manotrona izao lanona mpanokafana izao. Misaotra manokana anareo vahiny manakaja manome voninahitra hatrany ity lapan'ny demokrasia misy anay ity. Ny vahiny tsy mba ho vahiny fa ho tompotrano rehefa tongato. Tompolahy sy tompovavy, mandritra ny fotoam-pivoriana voalohany isa-taona toy izao dia fandanina ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola fanitsina no tena ifantohan'ny asa atao eto. Ankoatsin'izany anefa dia tsy maintsy hisy ny fandiniana sy fandanina ireo tolon-dalàna sy volavolan-dalàna maro samihafa araka izay ho faritany lahadinika ho avy. Araka ny andininy fahadimy amby zato ao amin'ny lalam-panorenana dia amin'ny fiandohan'ny fivoriana ara-potoana voalohany toy izao ihany koa no anoloran'ny gouvernementa amin'ny antemeram-pirenena ny tatitra mikasika ny fanatanterahana ny fandaharan'asany sy hitondrany minisitra tsiraray avy ny fanazavana amin'ireo fanontaniana izay apetraky ny solombavambahoaka. Amin'izao fotoana izao koa dia hitondranay ny etaeta ny vahoaka ireo zava-misy amin'ny maha solombavambahoaka sy maha mpanara-maso ny asany mpanatanteraka anay. Amin'ny fotoana toy izao ihany koa no ilazanay ny fahitanay ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny any mahandro mpanjakana politika ity antemeram-pirenena ity. Mahatsapa ny antemeram-pirenena fa efa elany jaly sy sahirana ary niaritra mafy ny vahoaka malagasy. Adidy sy andraikitra napetraky ny lalam-panorenana ampitondra nefa ny hitondra sy ametraka tontolo manodidina ny ara-tsosialy sy ara-toe-karena milamina ahafahan'ny vahoaka malagasy hanana fisainana mendrika sy ny mahaolona. Noho izany tsy manana zo tsy ahomby sy amitaka ary andiso fanantenana ny vahoaka malagasy isika, ka tokony samy handray andraikitra ny fahefana rehetra manandrify izao fitondrana fanaovaozana izao, dia ny fahefan'ny mpanao lalàna, ny fahefan'ny mpanatanteraka ary ny fahefan'ny mpitsara. Niezaka ny antemeram-pirenena nandray ny andraikitra
araka izay fahefana nomeny lalam-pandorenana azy mba hitondra fanaovozana ho fanatsarana ny fiainany vahoaka malagasy. Nodinina sy nasinam-panitsiana ny ary nolanina teto amin'ny antemeram-pirenena ny teti-bolam-panjakana sy ireo lalàna maro samihafa ahafahan'ny fahefanam-panatanteraka mandray andraikitra sy miasa ho an'ny vahoaka malagasy. Maro ny asa efa vita, niezaka nataon'ny fitondrany fanavozana ankehitriny izay hita fa mizotra ho any amin'ny fanatsarana ny fiainany vahoaka malagasy. Anisan'ireny ny fampihenana ny délestage, ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana, ny fanamafisana ny ady natao tamin'ny fangalarana ny tanin'ny malagasy, ny fandinihana sy ho fanatanterahana tsy ho ela, ny fampiakarana ny borsa ho an'ny mpianatra sy ny karama ho an'ny tsy miankina sy ny sisa tsy ho voatanisako eto. Na izany aza nefa dia maro ireo asa mbola miandry atsika ho fanomboana ny fanatsarana ny fiainam-pirenena ao anatin'ny fitondrana fanavozana izao. Miandry ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana, miandry ny fanatsarana ny fahasalamana, ary miandry ny fanatsarana ny fanabeazana eny fotony sy ny fampianarana ambony, miandry ny fanamboarana maika ireo lalana sy fodrafitsasa maro izay nopotehina tanteraka, miandry ny fanarenana ireo orinasa lehibe stratezika izay tokony andry ara-toekarena ary tsy loharanom-pahasairanana. Anisan'izany ny sekreny izay tsy maintsy averina amin'ny laoniny sy ajaina ny zonim-piasa ao aminy, miandry ny fanarenana ny FCE izay lalandraha mampifandray ny faritra maro nefa efa ela no niaratsy, miandry ny fanamboarana serana tsambony manakara izay tokony ho vavahady fampandrosoana fa tsy ho sakana, tsy tokony ho lasa tantara fotsiny ireo fodrafitsasa sy ireo orinasa ireo, fa tsy maintsy averina ho ery mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny arena tsy voakarakara manjary fahantrana. Koa eto iantsoko mazava, mila fanapahan-kevitra haingana, mila fanarenana tena izy, ary mila fasahina mitondra fanavozana satria tsy afaka hiandry intsony ny vahoaka malagasy. Maro ihany koa ireo fanontaniana mila valina, tokony hanomezana fanazavana ao anatiny mangarahara tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka amintsika mba hahatonga azy ireo hanana fitokisana sy fahavononana handray andraikitra noho izany. Dia apetrako mazava ireto fanontaniana ireto ary ny fanontaniana: ho avy ny fotoana maintany tsy ho ela, inona ny vahaolana ho entin'ny fitondrana hiatsehana tsy ho fampiny rano, satria tsy ny rano ihany no voakasika fa mety ampihena ny herinaratra ka hampitombo indray ny délestage. Aiza ho aiza ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fangalarana ny volam-bahoaka mitetina 3 miliara ariary mahery nambarany Cour des comptes. Hanao ahoana ny fizotsony vidiny solika eto Madagasikara manoloana ny ady tsy mety vita any ivelany ankehitriny? Oviana marina no iverina amin'ireo faritra mpamokatra lavanilina ny vola mitentina 5 tapitrisa $, izay tokony
hanohanana mivantana izany faritra izany satria lasa resabe fotsiny fa mbola tsisy ny planina mazava tsara hamerenana ny vola io. Ovina marina no tokony apetraka ao amin'ny banky ny volan'ny fera mba hiantoana ny fitatanana mangarahara sy mahomby. Tsy fanontaniana tsotra ireo, fanontaniana mitaky valiny, fanontaniana mitaky andraikitra, koa antsoina mazava eto ireo tompon'andraikitra rehetra hanome daty, hanome vokatra satria tsy afaka miandry ela intsony ny vahoaka malagasy. Andriamatoa Prime Ministre nahazo ny fankatoavana sy trodrano avy tamin'ny solombavambahoaka ny fandarana asa ho fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izay natolotrao teto amin'ny antemeram-pirenena nandritra iny fivoriana tsy ara-potoana lasa teo iny. Koa miandry sy manantena ny fanatanterahana ireo tetikasa izay voalaza tao anatin'izany fandarana asa izany ny vahoaka malagasy. Andriamatoa Prime Ministre miandry sy manantena vokatra azo tsapaitanana tsy misy sy misy fiatsaikany amin'ny fiainana andavanandro atao ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka malagasy. Manantena izahay Andriamatoa Prime Ministre fa tena ho gouvernemanta sokisoko tokoa araka ny nambaranao ity gouvernemanta tarihinao ity ka tsy emitra na hitavozavoza amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fangalarany volam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Manantena ihany koa izahay fa nitedi-bola fanitsina izay hatolotrareo hodinina sy olaniana eto amin'ny antemeram-pirenena ity mandritra izao fivoriana ara-potoana izao dia hifantoka tokoa amin'ny famahana ireo olana tena lahara-pahameana ny vahoaka malagasy. Tompolahy sy tompoko vavy, hiezaka izahay ny anara-maso akaiky ny asany mpanatateraka ka tsy salasala ny ampiantso anareo mpikambanao amin'ny gouvernemanta raha misy fahatarana na tsy mifanaraka amin'ny programa izay natolotrareo teto aminay. Hatomboka tsy ho ela ny asan'ireo vaomoera ny parlementaire mpanao famatorana miisa 7 izay natsangana teto anivony antemeram-pirenena hanao fanadiadiana mikasika ireto raharaha manaraka ireto. Dia ireto zany le izy fitatanana ny era Madagasikara mahakasika ny tetikasa arenakibon'ny tany Ambatovy, mikasika ny tetikasa Bazy Toliara, mikasika ny fitatanany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, fitatanana ny Zotra Andalamby Malagasy, mahakasika ny fitatanany ny orinasa Jirama, mikasika ny fitsanjana Elmelita ataony orinasa QMM. Noho izany dia miantso ny ministera ny toe-karena sy ny tedi-bola izahay mba hanome ny enti-manana ahafahany vaomiera hanatanteraka ireo asa ireo izay tsy nomeny gouvernemanta teo aloha. Tompolahy sy tompoko vavy, maro ireo lalàna natolotra sy nolanina ary nolanina teto amin'ny lapan'ny demokrasia hatramin'izay. Maro ihany koa ireo tetikasa sy fifanarahana fiaraha-miasa ary famatsibola isan-karazany izay nankatoavana teto amin'ny antemeram-pirenena natolotra sy nodinina ary nolanina sy nankatoavana teto amin'ny antemeram-pirenena izy reny ho fampandrosoana ny firenena. Indraindray anefa dia mijanona ho soratra sy tahirikevitra fotsiny ireny lalàna sy tetikasa ary fifanarahana maro samihafa ireny
fa tsy misy fampiarana sy ny fanantanterahana azy. Tsy mahagaga arak'izany raha taraiky tsy mihisatra ny fampandrosoana any Madagasikara. Maro ireo lalàna sy tetikasa ary famatsimbola nolanina teto amin'ity lapa ity, kanefa toa tsy misy fiatsaikana amin'ny fiainam-pirenena noho ny tsy fanatanterahana sy ny tsy fampiarana azy ireny. Tsy ny fisian'ny lalàna no olana, fa ny tsy fampiarana sy ny fanatanterahana no sakana. Ny lalàna dia ny lalàna tsy ampiarina dia tsy lalàna fa teny fotsiny. Ko dia manao azafady aminareo rehetra aho fa hanao bolana somary tsy de tsara fipetraka, fa ny mpanatanteraka no misotro divay ka izahay solombavam-bahoaka no mamo. Noho izany tsy azo ekena intsony ny faniliana andraikitra rehefa vita eto amin'ny antemeram-pirenena ny adidy sy fandanina ny lalàna sy fanekena ny tetikasa, dia anjara ny mpanatanteraka no mampiatra izany. Anjaranay kosa ny manara-maso sy mitaky ny vokany. Ny vahoaka malagasy tsy mila fanazavana intsony fa mila vokatra hita sy tsapa. Anisan'ireny lalàna nolaninay kanefa tsy notanterahana ary tsy nampiarina ny mikasika ny fitsinjara-pahefana. Ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fahatelo dia milaza fa Repoblikan'i Madagasikara dia miankina amin'ny rafitra vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ary ny fizakantena ara-pahefana sy ara-bola izay ao anatin'ny lalam-panorenana. Ireo lalàna fehizoro mikasika ny fitsinjara-pahefana nolanina tamin'ny taona 2014 dia milaza fa tokony homena ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny fahefana sy ety manana ahafana miantoka ny fizakantenany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa dia tena mbola lavitra ny atao hoe fitsinjara-pahefana isika, ary maro ireo fepetra izay voalaza ireo lalàna mikasika ny fitsinjara-pahefana ireo no tsy nitanterahany sy nampiarina. Ohatra vitsy hanaporofona izany ireto zava-misy manaraka ireto. Tsy mbola misy lehibe ny faritra sy lehibe ny faritany voafidy, efa ho 20 taona aty aoriana nametsarana ny faritra. Latsaky ny 2 isan-jato ny teti-bola-panjakana hiany no alefa ny fanjakana fohy be any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana isa-taona hatraminy izay. 5 isan-jato an'ireo fahefana amin'ny fampanatanterahana eto amin'ny firenena ihany no nafinja ny fanjakana fohy be any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Santionany ihany ireo atotanisa ireo hanaporofona fa tena mbola lavitra ny fitsinjara-pahefana isika, nefa ny lalàna efa nolaninay teto amin'ny antemeram-pirenena. Andriamatoa Prime Ministre, toa natao hanomezana endrika tsara ny Madagasikara eny ivelany fotsiny mba azahoana famatsim-bola sy fanampiana no namay tsara ny ireo lalàna mikasika ny fitsinjara-pahefana teto amintsika. Tsy nanana fahavononana sy fahasahina ara-politika hiroso tamin'izany fitsinjara-pahefana izany ireo mpitondra maro ny fandimby
ka na dia efa voalazany lalàna aza izany dia tsy ampiharina sy tsy notanterahana mba hahafana manao ampimamba ireo fahefana sy ny volam-panjakana. Amafisinay anefa fa antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Noho izany ary ho famalina ny antso nataony filohan'ny fanavozana dia andray andraikitra sy fanapahan-kevitra lehibe izahay eto amin'ny antameram-pirenena ka tsy farana ny fivoriana hatao eto raha tsy voadinika sy lany eto ny lalàna vaovao hitondrantsika any amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Tompolahy sy tompovavy, mahakasika ireo tetikasa sy fampiasam-bola vavety atao eto a Madagasikara dia miantso ny gouvernemanta izahay mba hiala amin'ny fomba fiasa sy naomby teo aloha ka hametsaka ny tena fanavaozana. Miantso ny gouvernemanta izahay ho sarotona amin'ny fanatanterahana ireo mpampiasa vola sy fandinihana ny fiantsaikan'ireo tetikasa natao amin'ny tontolo iainana sy amin'ny lafiny sosialy. Averiko amin'ny lafiny sosialy mialohany hanomezana lalana azy ireo hitsanjaka. Ireo tetikasa lehibe izay mampiady sy mampisaraka ny vahoaka malagasy. Averiko ireo tetikasa lehibe izay mampiady sy mampisaraka ny vahoaka malagasy toy ny tetikasa varamada dia tsy tokony homena lalana mihitsiny hiasa eto a Madagasikara. Tsy azo ekena intsony ao amin'izao fanavaozana izao tokony mangataka ny aty. Noho izany dia tokony andray fepetra rehetra ny gouvernemanta manoloana izao mba hahafahany teratany malagasy manjay anjara amin'ireo orinasa sy fampandrosoana lehibe izay atao eto amin'ny firenentsika. Ohatra mazava amin'izany ny orinasa Ravinala aéroport izay mitantana serana piaramanida roa lehibe eto a Madagasikara, Antananarivo sy Nosy-Be. Araka ny vaovao mivoaka mikasa hivarotra ny anjarany mitentina eo amin'ny 530 isanjato ato anatiny orinasa ity ny mpiaramodinatoka vahiny. Raha izany no zava-misy dia tonga ny fotoana hanamafisana ny fahaleovan-tena ara-toe-karena, hanomezana lanja fandraisana anjara ny malagasy amin'ny fananana stratezika. Koa apetsako mazava eto fa tokony hojerena amin'ny mpahamatorana ny fahefan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fanjakana ny hividianana izany 530 isanjato izany. Tsy resaka fifidianana fotsiny izany fa resaka fanarenana ny fahefana sy fahaleovan-tena ny firenena amin'ny fananana manandanja. Tompolahy sy tompoko vavy, eo amin'ny raharaham-pirenena isorany fitondram-panjakana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hialana tamin'ny lisy mpifidianana teo aloha ka irosona amin'ny izay fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana. Manantena ny vahoaka fa hatao ao anatiny fanajana ny mangarahara sy ny fahadiovana tanteraka amin'izany io lisy mpifidianana io. Eto koa izahay dia manantena antsika rehetra, indrindra isika mpanao politika
handray anjara mavitsika sy tena anaramaso tanteraka izany fanovana manontolo ny lisym-pifidianana izany mba azahoantsika lisym-pifidianana feno sy madio hiatsehana ny fitsapakevim-bahoaka sy ireo fifidianana ho avy. Efa voatenjy ihany koa ireo mpikambana vaovao ao amin'ny seni ka manantena ny vahoaka malagasy fa iova sy tsy toy ny teo aloha intsony ny fizotrany fifidianana manomboka izao ka mba ho fifidianana madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara amin'izany no hisy eto amin'ny firenena manomboka izao ka mangataka amin'ny seni vaovao izahay mba ametraka amin'ny rijiny birao-pokotany manerana ny Madagasikara ny lisitra vaovao mba hahamora ny fanaraha-maso ny anarany mpifidy. Farany dia manantena hatrany ny vahoaka malagasy rehefa hiomana sy anjay anjara amin'ireo dinika nasionaly izay atao amin'ny firenena satria heverina fa maro ny hevitsy ny maro ny mahatakadavitra. Mitaona ny fitondram-panjakana ho mailo hatrany manoloana ireo finiavana hitondra fikorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena ary miantso ny vahoaka tia tanindrazana ho sarom-piaro tamin'ny tolona izay natao ka izay hahatratra ny tanjona dia ny fanavaozana sy ny fisorohana amin'ny fifidianana no imasoana. Mirary fahasalamana sy fahavitsena feno ho atsika solombavam-bahoaka rehetra mandritra ity fivoriana ity. Ambarako ary fa misokatra ny fivoriana ara-potoana voalohany eto amin'ny antenera-pirenena amin'ity taona 2024 ity misaotra tompolahy makasisaka tompoko vavy.